Efa resaka volamena izay ihany isika dia nitoy tamin'ity androndroany ity ny fietsehana tanterahan'ireo vahoaka ny Somamanina amin'ny fanoherana ny fitrandrahana volamena tanterahan'ilay orinasa sinoa ao amin'izany tanana izany. Nisy ny fifandonana teo amin'ny mpitandron'ny filaminana sy ireo mpanao fihetsiketsehana vokany ary rony voasambotra valo no nitondra takaitra tao anatin'ity fihetsiketsehana ity ka ny efatra tamin'izy ireo dia mpitandron'ny filaminana avokoa. Hoentina amintsika ny sary amin'ny fotoana mapety azy fa lafomba vaoafa tanteraka kosa indray tatoato dia ny boky masina indray ny mahaliana ireo jiolahy amin'ny asandalo izay mitranga etseroa ny mahagaga nefa dia tsy misy afa-tsy ny boky masina ny baiboly ny firana ihany no alain'ny jiolahy ao anatin'ny asa ratsiny tsy maky izy ireo na ny entana na ihany koa ny firavaka sarobidy mipetraka raiky kehitriny ny fanontaniana atao inona marina ireto boky masina ireto. Ndao mihitsy aloha resahana ny zavatra mitranga mahazo ny baiboly ankehitriny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao satria dia ny dahalo mihitsy no mandroba baiboly eny tany mpivavaka eto amintsika. Matomantsy ny dahalo mangalatromby dia na hoela na hoaingana tsy maintsy hivadika vola iny. Dia tahaka izany koa ankehitriny lasa manao bizina baiboly indray ny dahalo satria mora mivadika vola. Mpiandry avy namonjy toby tany amin'ny faritra Matsiatrambony no voendaka baiboly sy firana. Tsy nahaka ny vola na ny akanjo na namono ireo olon-dratsy fa dia ny baiboly sy ny firana no nalain'izy ireo. Mipetraka ny fanontaniana hoe ny fanamasina ve no naniraka azy ireo haka sy hamaky baiboly ary hideran'Andriamanitra sa himamoana ka mba havadika saosy ny baiboly mirakitra ny tenin'ny Tompo Jesosy. Ny fantatra mantsy dia efa misy manangona ny baiboly ka efa tretsy tapitrisa ariary ny iray ary rahetsy tapitrisa ariary ny firana. Ny trano printin'ny fiangonana Loterana Malagasy etsy Antananarivona nefa rahampitso ampiseho amin'ny be sy ny maro fa nahazo milina fanatotana baiboly vaovao, milina manara-penitra Speedmax raha dika tsotsotra dia faran'izay zokiny ny afaikanam-pandeha amin'ny famokarana baiboly sy firana. Ka raha ny baiboly misy masamy vidy efa tretsy tapitrisa ariary ny iray, ny finday misy baiboly sy firana re ohatrin'ny